amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo, mivavao an'izay manisy ratsy anareo, ary arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny Diosy. Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona moa ny soa tokony ho azonareo fa na dia mpanota azy dia mba tia izay tia azy. Ary aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameka dia tsy ho elohina ianareo, mamela dia mba avela ianareo. Mazava mavesa-danja izany teny Jesu tompo izany, fa iza re mahazaka izany, iza re no afaka milaza fa mety ahatanteraka izany, na dia kristianina votokonona nandritry ny taona maro azy. Sarotra ny miaino izany teny izany, indrindrindrindra amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Raha jerentsika nefa ny fiandohan'ny filazantsara ny lokatoko fahaenina riavana dia tantara ny fidianan'i Jesu tompo ireo mpianana 12. Vao nanomboka dia hita fa tsy zavatra mora tamin'ny tompo ny nifidy olona ho mpiara-dia mpiara-miasa aminy, olona manaky ampianariny. Araka ny voasoratra dia nitokana ny vavaka tamin'Andriamanitra tany tendrombohitra nandritry ny alina ny tompo. Na dia fantatry ny tompo aza ny momba ny tsirairay, ny miafina indrindra ao am-pon'ny olona, izy izay madinika ny fosy mahay mamantatra ny sain-dalina ao am-pon'ny olona, dia nila izany fotoana nidinihina tamin'ny ray izany vao nanapa-kevitra hifidy izay miara-miasa sy miara-dia aminy. Maika tsy ho fianarana ao antsika koa izany. Koa dia ny maraina n'izay fitokanana izay vao nantsy ireo 12 lahy nantsy hoe apôstôly Jesosy. Amin'ny fanadihadiana sasany dia mpianatra aloha no teny ampiasaina, raha mbola tsy nirahana fa mbola niofana na mpianarina nitoetra teo amin'ny tongotry ny tompo izy ireo. Fa apôstôly na iraka kosa rehefa avy notafiana hikory, araka ny voasoratra hoe fa ahazo hery ianareo amin'ny latsany fanahy masina aminareo ary vavolombeko any Jerosalema sy eran'ny Judea sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ao amin'ny asa toko 1:15 sy nampiany Jesosy ary amin'ny Matteo 7:20 hoe efa nomena ahy aniraka ny mpianatra izy io, ny fahefana rehetra any an-davitra sy ety ambany, koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisazo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fantatsika koa riavana fa miromby ny folona ny vidin'ny tompo dia tsy olona kalazalahy teo amin'ny fiarahamonina. Marina fa taony valaza fampitsabo tahaka andriliko, taony mpamorietra tahaka andry Matthieu, taony nanam-pahefana tao tempoly fonctionnaire du temple tahaka andry Judas Iscariote ilay namadika an'i Jesosy, taony mpanjono tahaka andry Petera, André, Jaona sy ny sisa. Olona toantsika nanana ny toerany teo amin'ny fiarahamonina, nisy ny nanambady, nisy ny tokatena, olona nanana ny fahalemeny sy ny fahatanjany, tsy anjely avy any an-danitra riavana no nampidin'ny tompo hiara-dia aminy fa olona tahaka antsika ary dia izaka ny fiarahamonina tamin'izy ireo ny tompo. Tsy niafina tamintsika mitoetrandry Petera, tsy tairana Jodasy mpamadika, fa dia olona samihafa tahaka izany no nifanin'ny tompo
ny raha eo amin'ny saina tsara mampatsay zany amintsika satria mpianatra apôstôly izany ny antefany zao teny tompo izao ary de mazava ho azy fa isika koa iantefa amintsika izay mpianatra manara-dian'ny tompo irahan'ny tompo ankehitriny izany teny izany tsy hoe vaovao fidy koa nefa ireto mpianatra dia tonga dia nomeny tompo an'izany teny mahery izany toetra tokony fampitondrany manoloana ny fahavalo sy ny mpanenjika sy ny sisa fa nisy dingana toy ny lesona fototra voalohany nomeny azy ireo izay voarakitra tamin'ny perikôpa tamin'ny lahady lasa teo dia ny lioka toko fahenina andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny roapolo iny ny lesona fototra nomeny ny tompo azy tsy hamerina anareo izay tokoteny fanomena anareo a fa tiako ambarakely izao lambanan'i Jesosy astonina amin'izany andalan-tsoratra masina fototra izany lambanan'i Jesosy tamin'izany ny fifandraisana amin'Andriamanitra fifandraisana fiangonana miteraka fahasambarana ary avokatr'izay izay fiangonana sy fifandraisana amin'Andriamanitra izay no fameriberenany avy eo vokatr'izay ny karazam-pahasambarana izay tsy misy ifandraisany amin'izay fahasambarana katsahintsika tsirara iaby zao sy nameriberenany koa lozy miatra izay tsy misy ifandraisana koa amin'izay antsontsika hoe lozy sambatra ny malahelo sambatra ny olo sambatra raha alan'olona lozan'izay nanan-karena lozan'izay miolehy lozan'izay milaza soa tsy midika kory havana fa fivavahana tsy mampahory sy mitory fahoriana ny fivavahana kristianina tsia ny tiany tompo nambara sy noantitranterina tamin'ny reto mpianany mikasika izany dia ny hoe ny fototry ny fahasambaran'izy ireo dia ny fiombonany sy ny fifandraisany ary ny fiainany miorina amin'Andriamanitra ray irery ka raha no izay fiombonanaina amin'ny tompo izay no isedrany fijaliana fanenjehana fanarabiana fahafoizana ny fananany rehetra dia aoka hatoky izy fa tsy ataon'ny tompo veromaina izany fa lehibe ny valim-pitiny any an-danitra sambatra izy dia tahaka ny Stefana manoloana ireo vahoaka amono azy feno fananasina inona nataony Stefana nibanjina ny lanitra izy ka nahita ny voninahitran'Andriamanitra sy Jesosy nitsanga teo ankavanan'Andriamanitra nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsanga eo an-tanànankavanan'Andriamanitra ary na dia atao anatin'izany fanenjena sy famonina azy zany aza Stefana dia mbola mifonako ho an'ireo torarato azy izy tompo aza atao hoenina ane izao sambatra Stefana maritiora ho amin'ny tompo ary dia niraisy ao amin'ny voninahitra marina riavana fa isika koa mety andranomaso ao ny fanenjena ao ny fanaratsiana mety mandalo fahakiviana azy indraindray ny fanompotsika amin'ny tompo sady fasambatra isika satria no fidiny ho mpiara-miasana afaka mampiasa an'ireo seza sy azo sy ny sisa ireo ny tompo fa isika olona noariny araka ny endriny no fidiny ho mpiara-miasana ary fahasoavana izany za kory tsy midele sambatra satria enjehina mandrerika ny fanompoana ao ny fiangonana fa sambatra isika na izany azy satria aoto izany koa mako ny voasoratra izay mamafy ampitomanina dia hijinja ampifandina
salamy fa enina molokonao zany ka izay fifandraisana amin'Andriamanitra fiombona laina amin'ny tompo no zava-dehibe voalohany indrindra ao miorina ny tena fahasambarana izay malala-dian'ny tompo rehefa nambaran'i Jesosy tompo izay rehefa fantatry ny mpianatra izay fototra izay vao nambaran'ny tompo ny tapany faharoa izay novakiana tamintsika teo ny andiny fafitaovana ka hatramin'ny fahavalon-telo ka dia ao amin'ny tapany faharoa io aza dia izay endriky ny fifandraisan'ny mpianatra izy samy izy sy izy ireo sy ny olona hafa mazava entitra tsy misy amboamboarina ny tena tompo fifandraisana miorina amin'ny fitiavana tsy misy fanavakavahana eny fahatrano izay mitsangako fahavalo azy izany ny fototra ny fifandraisana sy fifampitondrany ireo ao anatiny sy eny ivelany tiavany fahavalonareo misy atony eo amintsika tsirairay avy zany satria isika tsirairay avy dia afaka mamatatra ao anatsika izy moa ny fahavaloko marina fa eo amin'ny firenena dia misy foana hoe ny firenena ny datsinana sy ny sisa misy ny fahavalo fa amintsika tsirairay avy dia samy manana ao anatin'ny fony ao fahavalo ny fahavalo iavana amintsika kristiana dia ireo izay mitsangana mandrakariva hanolotra ny fahamarina tenin'Andriamanitra ary vokatr'izany dia manenjika izay rehetra te hivelona amin'izany fahamarinana izany izy ireo ny mpanenjika dia ireo izay voafatotry ny fampianarana natolotra mifototra amin'ny karazam-pivavahana hafa ka izay manohitra na mitory sy mampiely fampianarana hafa dia enjehina ary dia zava-misy mandrakakevitry any amin'ny firenena misy ny fanenjena sy fampijanena kristianina izany tsy afaka mialagalana alefa mimpino miobonaina amin'ny tompo fa asaina mity azy ireo mity azy ireo ahoana moa zany mity azy ireo ao aminatin'ny tolom-bavaka asandrany eo amin'ny ray tsara firiavana fa tao anatin'ireo tsikajolona mpanenjika ireo sao ihany nadaboko ny tompo teny amin'ny alamben'ny Damasiko kotsy ka lasa apôstôly jentilesy dia ny apôstôly Paoly zany ary zany no mampirisihana antsika mivavaka ho an'ny reny firenena misy fanenjena kristianina ireny mba ho adaboko ny tompo sikafa amin'ny tompo ny masony hita iza mbola enjeny mivavaka ao anatin'ny tombavaka mitondrantsika ny fahavalo fitiavana tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny asa manaova soa amin'izay mankahalanareo tsy mihirim-belona manoloana ny fahavoazan'ireo izay maneho tsy fitiavana ny tena tsy manao tsindrifanavo jereo Davida nanoloana na Psaloma rentsika tao amin'ny vaky teny teo azo novonoina atao amin'ny torimaso ny Psaloma fa soa no nataon'i Davida tamin'ny tsany nanenjitra ny tanany tamin'ilay vaositry Jehova fitiavana manonona fitaliana ho an'izay manozona ny tena misaotra izay manozona anareo amin'ny teny frantsay miavany azontsika tsara izy hoe bénissez ceux qui vous maudissent ho ty namana iray mila voatsiaro ny tompo efa mampiseho fankalana sy tsy te hifandray amin'ny tena izao ve ka mbola hotahina ihany ohatry mbola ho tsofon-drano ihany asan'ny tompo ry havana zany ny anjarantsika dia ny manompo tenin'Andriamanitra
asainao mitahy io rahalahy anabavy manozinahy mankahalahy io aho tompo manono teninao aho tario izy amin'ny fisainana rehetra vangio ny fony vahao ny fatorany feno ny fitiavanao aho aretako mivavaka ho azy mampaniry anao ary avana fa Jesosy manao ny ambony rehetra ary miteraka fiadanana sy fifaliana ao am-ponao manala ny gidim-po sy ny foletika izany fanoavana ny teliny izany fitiavana mitrotro am-bavaka mitondra ao am-po izay manenjika sy manaratsy mivava ho amin'izay manisy ratsy anareo ao anatin'izany ny tsy famalina ratsy ny ratsy na miditra ao anatin'izay fifadirana conflit tsy ahitambany na tsy ahitana alaolana fa dia mifamaky sy mifamolana andavataona eo mafy be ny tenin'Andriamanitra anisan'ny mitondra olana alaolana dia ahoana ny teneniny teo misy mamely ny takolaka ao anankiray dia atolory azy ny anankiray koa toy izany koa ny lambanao toy izany koa izay maka ny anananao ary aza manaraka izany aminy misy fijoroana vavolombelona tovolahy iray sa tovolahy lahy tokana ray aman-dreny izy io maty anefa nyreny izay vavy tokana koa sady natovabe dia nanambady faharoa ny raiky ary nahazo zaza telo tamin'ity vady faharoa ity ny raiky noho ny lehibe la iza tovolahy dia lasa miasa tany indrindrana tany fa na dia nanambady sy niteraka aza izy dia tsy afaka taondrenivohitra raha tsy efa kaiky ny fotoana isotrondroana ny hevitra koa izy fa ny ray dia mikarakara eo fananana navenan'ny renino azy olovany dia trano sy tany mahavokatra tongary ny fotoana isotrondrono ijery ny fananany amin'izay raha lehilahy indrisy tsy fantatry ny rainy akory fa ay efa nahodin'ilay vady faharoa ho amin'ny zanany telo avokoa ny tany rehetra ny trano ray sisanajany ho an'ilay hanotokana tena mpandova ary tamin'ny aratra sy osika sy ny fividianam-bola mpisolo vava mahay no nahazo nyty ramatoa nanodina ny fananana toy izany niezaka miaro ny lovan'ilay lehilahy nitory sy nanamarina ny momba azy rehetra indrisy tsy kely lalana ny devony rainy laika resy foana ilay lehilahy satria antaona maro izy tsy teo andrenivohitra izay kojakoja sy nampanjary ny tany nandritry ny taona no tompony hodidim-pitsarana tsy hita tao anatin'izany intsony ny tantarany fianakaviana fa ny fitiavan-tena sy ny fikatsahana ny tombotsy manokana no nibahana resy ilay lehilahy feno alahelo ny renina kanefa koa tsy misy azo atao itsakotsako izany ataona maro izy tsy tahita fiadanam-po sady koa tsy te andany volaintsony ny mitribolahy indray andro dia nitoriny zanany vavy an' Jesosy izy fantany Jesosy mpivavaka ilay lehilahy
fa ilay adilova mibany toerana tao an-tsaina sy tao am-pony ka na dia mivavaka azy le tsy vita mintsony rotiky miala elotra ny fony nampahirezan'ilay zanany izy dado tsy tondra na dia tany erany verany an-dahatra ny ianao hoe tsofirano ho azy ireo taninao rehetra ireo ain' jesosy ny manome fifaniana sy fiadanana ary arena avo lavitra ho anao sy ny ankohonanao dia miara-ny vavaka izy miaraka fotoana fitaorin'izay dia namoy tanteraka ny taniny rehetra ilay lehilahy nefa dia tena feno fifaniana ary tena feno fiadanam-po ary hita ny fitahiana no rasy ny tarany tsapany ny fivelarana na ara-tsaina na amin'ny fananana na teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ireo zanany ary izany no nataony fifaniana ary dia na dia namotahaka izany aza izy napiatra rabaky teny tokoa le hoe raha misy makanonanananao dia aza manaraka izany aminy na dia nataony arabaky teny aza izany dia tsy nanaiky hiavana aminy ireto ray tampo aminy tsy nampanina azy izany nefa avaka izy ary tatiaorina dia maty nefa atao anatin'ny fiadanana tanteraka ny tompo no tsapany fanameny fifaniana ary naneny voninahiny teo amin'ny ankohonany na dia namory ny fananana rehetra izay navelany reniny aza zay izy mety tenitsika hoe tsy metimety le rangamy mety tsy naharitra tamin'ny ady teny amin'ny tribonaly tsy riavana mandreraka ny saina mandreraka ny fo ary indray manipanahy azy mifikitra amin'ny zavatra toy izany ny tompo no mamaly ny ataontsika tsararay avy aoka ny anjarantsika dia ny mankatony teny ny ambiny kosa minoa ianareo fa Jesosy manatanteraka ny teny fikasana dia tsy andany koa rehefa nanomana izao toriteny izao dia izaho indray no miteny nanako tato an-tsaiko sy tato am-poko ny adi-panahiny Paoly apôstôly hoy ny nambarany izay ataoko dia tsy fantatro izay tsy sitrako no ataoko izay alako no ataoko fa fantatro fa tsy misy zavatra mitoetra ato amiko dia atao ny ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny ahatanteraka ny tsara no tsy ato fa ny tsara izay sitrako fa tsy ny tsara izay sitrako no atao fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko indrisy olo mahantra iza no anafaka amin'ny tenany fahafatesana izy ity misaotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombontsika koa raha ny andro dia mankatoy ny lalàn'Andriamanitra amin'ny saiko fa ny lalàny no takosa amin'ny ovoko miady mandrakariva ny nofo sy ny fanahy manoloana amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanadiny apôstôly Paoly aza tiatratra izany fa zany akory tsy midika hoe fa dia hiandry eo tsy ankatoy ny tenin'Andriamanitra fa ny apôstôly Paoly dia nany fanetretena tanteraka amin'ny fahasainy milaza fa na dia fantatro aza ny tokony ataoko sy tondrako tena manoloana ny rahalahy manoloana ny tompo dia indrisy tsy vitako izany fantatro sy ankatoaviko ara-tsaina fa tsy ivelomako ara-panahy ry tsy vitan'ny hery sy ny saina ary ny fahendrena ny fanoavana ny tenin'Andriamanitra tsy vitan'ny fikasana tsara fotsiny
tsy vitany fahalalana ny tenin'Andriamanitra fotsiny fa izay rehetra milonay natao teraka amin'ny tompo ihany hoy ny efa voalaza tery am-boalohany no afaka mandroso ho amin'izany lalany fitiavana izany. Fitiavana mihoatra ny sehatry ny avana sy ny rahalahy ary izay rehetra mitovy fijery sy firena amin'ny tena. Inona fa ireo mpianatry ny tompo 12 toatsika ihany ankehitriny dia nanana izany ato-panahy izany koa nanomana ny teny relesiny tamin'ny tompo. Samy te-ankato anao izay mendrika sy tokony atao ary izay tsara ho fitondran-tena, tsara ho fifampitondrana eo amin'ny mpirahalahy, eo amin'ny fiarahamonina, fa mifanonjy matetika amin'ny olona mandreraka, amin'ny olona mandratra, amin'ny olona mampahory, amin'ny olona mampandositra. Inona ary no azo atao? Hoe ny tompo miala olana, fitiavana maharitra ao amin'ny fiainam-bavaka. Andramo fa hitanao ry havana ny fifaliana sy ny fiadanam-po ateraka izany. Rehefa vitanao ny manonona matetika ny anaran'ilay olona manenjika sy mampahory anao ao anatin'ny vavaka asandradrao dia fantaro fa efa miasitrana ny fonao, efa miroso mijery ilay olona amin'ny masom-pitiavana ianao. Araka ny teny frantsay hoe c'est du vécu, oui, c'est du vécu ce que je vous dis. Tsy matiantoka izay miaraka amin'izay sotompo, tsy mahamenatra mitondra mbavaka ny fahavalo, tsy mahamenatra ny manonona ao am-po sy ao amin'ny vavaka ny olona mandreraka sy mampahory. Tsy matiantoka isika, tsy ataony mangahihay izay manaraka azy amin'ny fanetretena sy maharitra amin'izany. Farany fa inona mo ry havana ny tanjona amin'izany endrim-pitiavana samihafa izany. Dia araka ny vakina tamintsika teo voalohany dia fanehona ny endriky ny fitiavan'Andriamanitra ray, ilay ray ny famondram-po. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Andriamanitra no omendronahitra amin'ny fanoavantsika, amin'ny fampiharantsika izany teniny izany. Fanehoantsika eo amin'ny fiainantsika fa teny velona ne ity tenin'Andriamanitra vakitsika ity, teny mandrantsana, teny mamboatra, teny manova ny fifampitondrantsika, mampiavana antsika amin'ny tenantsika ary mampiavana antsika amin'ny hafa, indrindra fa ireo izay nitsangako fahavalontsika ary mety mbola tsy tanteraka izany araka izay mantenantsika fa mino isika fa amin'ny tompony fahatanterahana izany amin'ny fotoanany. Inona koa ny tanjona manaraka? Fampieritrretana sy fisotonana ny sain'ny mpianatra dia isika izao koa izany. Fa izay tiantsika atao amin'ny tenantsika ity dia mba ataontsika koa amin'ny hafa. Izany hoe fitiavana misy fifanakalozana fa tsy fitiavana mandeha lalatokana eo amin'ny fifampitondrana. Ny fitiavan-tena tokoa manko no anisan'ny teraka ireo fifankahalana sy fifanaratsiana sy fifanenjena samihafa. Miteraka ny fifampitsarana, miteraka ny fifanameloana, ny fisaram-bazana. Ho ny tompo aza mitsara mba tsy ho tsaraina, aza manambeloka mba tsy ho elona, mamela dia mba havela eloka koa. Manafaka izany tenin'Andriamanitra izany raha iainantsika ampiaritsika amin'ny fonana. Ary farandia pahazo antsika
sy toetrantsika izay voalaza rehetra izay miavana fa ariky ny vavaka nasandratra dia hoe mbola androm-pahasoavana izao, mbola mananatra sy manitsy antsika ny tenin'Andriamanitra ary mampatsy antsika fa ambony ny zavatra rehetra ny fitiavana raisina ao amin'ny fanomantena feno an' Jesosy. Fitiavana miorina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsara fitsara ihany fa fitiavana manarina fahotana maro, manarina fahotana maro. Ka hoy ty mpanompon'Andriamanitra iray izay fantatsika tsara, la haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Pasteur Martin Luther King. Mazava antsika izany toetra ao anatin'ny aizina sy moropo. Mazava antsika izany fitiavana, ny zava-tsoa oentin'ny fitiavana. Mazava antsika izany aizina manamina ny tsy fifankatiavana ary mazava antsika izany fitiavana mamiratra, maneho ny hatsarany eo amin'ny fiarahamonina. Koa amin'izao sisa izao ry havana dia ony afatra apetraka amintsika. Tsy avy fahavalinareo, ny vavava izay nanisy ratsy anareo. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba mitahaka ny rainareo mpamindra fo. Mifankatiava araka ny fifankatiavana mpiraharary. Mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Mazotoa fa aza malaina ary aoka fanafoa amin'ny fanontona mitony. Mifandisy amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Ho voninahitry ny tompontsika. Amen.